Ampifaliana lehibe no iarabako antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao naiza misy anao manaraka izao vavaka sy fampahirezana izao. Ampifaliana ihany koa ny zarako aminao ny tenin'Andriamanitra ary amin'ity androany ity tsika dia hijery indray ny sakana FAHA-4 izay tsy ahafahan'ny olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra ka alohany andraisantsika izany sy andrenesantsika izany ara dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Eny Andriamanitra rainay ao misaotra sy manome voninahitra anao izay ny amin'ity tompotoana mahafinaritra izay omenao anay ity noho ny fahasoavanao, noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao no tsy nahalandritra anay ary izany tokoa mbola ahafahanay manantona anao hiaino anao amin'izao fotoana izao. Ka dia manasa anao izay fanahy masina ianao no ka ampandreny sofim-panahinay ny teninao ary ampahafantatra sy ampalala ny hevitry ny soratra masina aminay tsirairay avy rehetra. Ka mba tsy hisodiso anjara Tompo izay rehetra atao aminao eto ary aoka ny tenako ihany koa Andriamanitra dia hiankina tanteraka aminao. Eny aoka ianao no ampitiany ahy sy hametraka ny teny rehetra ao am-bavako hanome anahy ny lelany efa may mba hanambarako sy ilazako ny teninao araka ny sitraponao. Dia ny fahefan'i Jesosy Kristy irery anao ka hanapaka fieneto ary amin'ny anaran'i Jesosy sy ho voninahitry ny anarany irery an'izao fotoana izao. Amen. Amen. Amin'ny ity androany ity tsika dia hijery ny sakana FAHA-4 dia ny Fakambadin'Olona araka ny Korintiana voalohany toko 9:1-7 hatramin'ny 12 moa dia ahitantsika sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona mandova fa raha ny baiboly ny tenin'Andriamanitra no jerentsika dia mbola maro ihany koa ireo sakana izay mety tsy ahafahan'ny olona mandova an'Andriamanitra. Hiditra avy hatrany ary antsika ny antsoina hoe ny Fakambadin'Olona. Ny Fakambadin'Olona dia mazava be fa olona izay miaraka amin'ny vadin'ny olona, izany hoe efa olona efa manambady, efa olona manana tokantrano nefa iarahanao indray. Ary mazava be fa ny olona izay antsoina hoe Fakambadin'Olona dia olona miaina ao anatin'ny fitsangatsangana na dia célibataire ary ianao ka miaraka amin'ny vadin'olona dia mitsangatsanga ianao. Ary tadidio tsara fa ny Fakambadin'Olona na ny mpitsangajanga izany dia misy itovizany ary voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Hebreo toko 7:10 dia ny 4 andao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa mpitsangajanga sy Fakambadin'Olona dia hoelohan'Andriamanitra. Aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa mpitsangajanga sy Fakambadin'Olona dia hoelohan'Andriamanitra. Amen. Ny Fakambadin'Olona dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa mpitsangajanga sy Fakambadin'Olona dia hoelohan'Andriamanitra sady efa tsy afaka handova an'Andriamanitra no hoelohan'Andriamanitra ihany koa. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa izay fahitantsika ny amin'ny Levitikosy toko 12:20 fa izay mandry amin'ny vadiny namany dia mandoto ny tenany ary na dia atao karaha hoe tsy vadiny namanao fa niza izay rehetrarehetra mandry amin'ny vadiny hafa, mandry amin'ny vadiny olon-kafa dia olona mandoto ny tenany. Tadidio tsara fa ny olona maloto dia tsy afaka hiditra ao amin'ilay tanàna masina, tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanambadiana ary Andriamanitra no nametraka izany ary tokony ho hajainy ny tsirairay avy rehetra. Amen. Tokony hanaja ny fanambadiana ny tsirairay avy rehetra ary te hampirisika anao, te hampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mifalia amin'ny vady izay nomen'Andriamanitra anao ary miravoravo amin'ny vadiny fahatanoranao. Fa izany no antsoky hoe anisan'izay fitaovana ihany koa izay mahatonga anao tena hoe mahay mionona
amin'ny vadinao izany. Ary ianao ihany koa na ianao zay mety mitsiriritra amin'ny vadin'ny hafa, ianao zay mety mitsiriritra amin'ny vadin'ny namanao, dia tadidioa fa efa anisan'izay efa mitsangatsanga ianao izay na dia mbola tsy nisy firaisana ara-nofo, fa ianao anatin'ny sainao ao dia efa manana sain-dratsy. Ka dia alohan'ny hahatongavany fahatanteran'izany dia mibeba ianao, satria tadidio tsara fa ny olona izay paka vadin'olona dia mampahory ny hafa, satria ao ambadika izany rehefa maka ny vadin'olona ianao na miaraka ny vadin'ny olona ianao dia tadidio fa oro ny fanan'ilay vadin'ny olona izay iarahanao, ary ihany koa hoe mampahory ny zanany ianao. Ary tadidio tsara fa ny fitarainany ireny dia tonga eo anatrehan'Andriamanitra, ary amin'ny fotoana rehetra dia hovalian'Andriamanitra ianao amin'izay ataonao. Ka dia mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro ianao, tombo-taona andrenesanao izany, ianao zay miaraka amin'ny vadin'olona dia mandosira izany, mibeba ianao, miala amin'izany zavatra tsy rehetra izany. Amen. Satria araka ny tenin'Andriamanitra andao nefa kitsika ihany koa hoe atao amin'ny filazantsara no soratan'ny Marka toko fahafito dia ahitantsika fa hozy izy Jesosy Kristy manomboka amin'ny 19 dia hozy izy Jesosy hoe fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voahan'ny sain-dratsy, ny fijangatsangana, ny halatra, ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, fahadalana. Izany zavatra-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Amen. Voalohany indrindra aloha dia ao ambadika an'izany rehetrarehetra izany dia mazava ho azy fa ilay ratsy no manosika ny olona androso amin'ny ratsy bebe kokoa. Fa voalohany indrindra aloha dia miainga avy ao anatin'ny fonao, miainga avy ao anatin'ny fonao, izany hoe ny olona anankiray araka ny tenin'i Jesosy Kristy, raha misy lehilahy ka mijery vehivavy, ilazy dia efa mitsangatsanga tamin'ny tampony sahady. Satria nahoana? Satria ny fijerevana dia miteraka fitsiritana, ary ny fitsiritana rehefa saintsainina dia tonga asa, na hoe ny fisaintsainanao dia tonga amin'ny fahatanterahana. Zany hoe ny olona anankiray dia rehefa manana fitsiritana izy ka raha ohatra izy mitoetra amin'izany, zany foana no mitoetra ao anatin'ny foana, dia tadidio fa tsy maintsy tafalatsaka izy ao anatin'ny fantanterahana izany. Ary le ratsy ao ambadika ao dia manosika azy ao ambadika ny renrehetrarehetra ireny, na fijangatsangana na fakambadin'olona, dia tadidio tsara fa ao nylay antsoina hoe fanaratsy izay manosika ny olona. Ka dia aoka ny fonao hadio mandrakariva amin'ny vadin'ny namanao, aoka ny fonao hadio mandrakariva manoloana n'izay na hitanao raha hoe tsara bika, tsara tarehy, manana fahaiandrena angataony herin'Andriamanitra mba tsy hahatonga anao tafalatsaka ao anatin'izany. Bokin'ny Osea toko 7 any amin'ny 9:7 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa mipaka vadin'olona dia toy ny fatana voafana ny mpanendy mofo, toy ny fatana voafana ny mpanendy mofo. Ary tia ampahafantatra anao ihany koa hoe misy ihany koa ireo izay antsoina hoe paka vadin'olona ary manao fanahiniana, satria misy ny antony. Ohatra hoe manam-bola be raha vehivavy na dia efa manambady ary izy dia tena ataony mihitsy izay hoe hisariana anazy. Ary nizaniza zay rehetra manao izany ary nizaniza zay rehetra mankasitraka izany dia tadidio tsara fa zay rehetra manao na izay mankasitraka dia mitovy ihany, ary anisan'izay
tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Niza ny ray aman-dreny izay makasitraka ny zanany hiaraka amin'ny olona izay efa manambady, satria manam-bola raha lehilahy na manam-bola raha vehivavy, mety tsy ny lehilahy ihany fa mety ho amin'ny vehivavy ihany koa, dia tadidio tsara fa tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izany rehetrarehetra izany dia zava-dratsy eo anatrehan'Andriamanitra ary sakana izay tsy ahafahanao mandova an'Andriamanitra. Aleloia. Ka dia aniza ianao izay nandre izany tenin'Andriamanitra izany dia aza manamafy ny fonao, dia hamonjy anao Andriamanitra, satria noho ny fitiavan'Andriamanitra no mbola hampandrenesan'Andriamanitra anao izany feoany izany, mba ahafahanao miala amin'ny ratsy fanao rehetra, mba hahatonga anao piray lova amin'ny Kristy Jesosy. Ary tena fitiavana tokoa izany, tsy hoe natao hitsaranao ary mampirisika anao hatrany hoe efa nisy ny sasany, araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:9 io dia ny 9:12 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa efa mba toy izany ihany ny sasany ao aminareo, izany hoe efa nisy ny tahaka anao ka dia Andriamanitra nefa nanafaka azy rehefa mibebaka izy, rehefa miaika izy ny fahotany. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mampirisika betsaka ny olona mikasika izany, na fijangajangana izany, zay rehetra mety mikasika ny fijangajangana, dia mampirisika ny tenin'Andriamanitra handositra izany, tena mandositra, tsy hoe mivavaka fotsiny fa ianao mihitsy no mandositra an'izany, ianao mihitsy no mandositra izany. Amen. Ka dia mino fa ny fanahy masina ampahery anao hatrany, andresy lahatra anao hatrany, ary ampirisika anao hatrany hiala amin'ny rehetra fomba fanao ratsy rehetra izay mety tonga anao tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao izay ray tsara indrindra ny amin'izany teninao izany fananarana hatrany. Eny tsy mitsahatra mananatra anay ianao, satria tena tianao tokoa izay, ary tena tianao tokoa Andriamanitra ny hoe handovana ianao sy hahatonga anay ho piray lova amin'ny Kristy Jesosy, satria izany Andriamanitra ny tanjonao amin'ny tsirairay avy rehetra izay tao aminao, andrianao amin'ity androany ity. Ary tsy misy Andriamanitra hoe sendrasendra, satria Andriamanitra malala ny hevitra hiverana ho azy ianao, dia hevitra tonga fiadana vatsiloza ho ianao. Ka niza Andriamanitra nampandrenesanao feo anao tamin'ity androany ity, dia aoka ianao fanahy masina hiasa malalaka ao aminy, handresy lahatra azy ary ampirisika azy hatrany hiala amin'ny ratsy fanaony, ampiaika azy hatrany izay rehetrarehetra mbola zava-dratsy rehetra fataony, ary hanenina amin'izany ka hitodika aminao. Ka dia voninahitra ny eo anao ireny any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.